Manao miarahaba tsika iaby vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo. Soa raha mazava ro resahy. Fa na ireo pitsikera io, na ireo olona anatin'ny fitonjana. Fa tsy soa zany tsika mifamitaky tena marina. Fa raha azoko ambara zany amitsika vahoaka malagasy, atao ampahebe maso ny zavatra rehetra atao zany. Fa ny raha misy amizao fotoana zao tena anisany misy zany ny olona miatsara velatsihy, de misy koa ny olona tena mitsikera ankahalana. Ka izany zavatra zany matoa zahay manohana any président Mikael foana manjaky ty androany, hainay le olona fa misy vina. Fa ho anareo izay miatsara velatsihy noho ianareo olona mitsikera reo, ny zavatra azoko ambara fotsiny aoka tsika tsy famitaka, fa hajao ny olona nanavotra ny vahoaka malagasy, aoka hazava zany. Hajaitsika ny olona nanavotra tsika satria ny zava-misy le olona miezaka amizao fotoana zao, nefa tsika zany manao zavatra ambadibadika zany mampihena point président zany. Zay le tiako tenenina hoe aoka mba tsy hatsara velatsitsika satria matoa nareo anatin'ny fitonjana mba ananana fahatokisana nareo zay. Fa zahay matoa manohana io filoha io, zahay tsy pasopasoka anazy zany. Fa teneninay hoe président, ndao manao zavatra. Président, inona ny tokony hatao? Mila manjoso Madagasikara. Zay tsika voatsarain'ny vahoaka. Fa raha ireto tsikera reto lava mila miroso zany ny fampandrosona amin'ny Madagasikara zany. Zay le projetn'ny président amizao fotoana zao, ary hita ampahebe maso zany zavatra zany, ary azo tsapaitanana. Anatin'izany zao zavatra anjasana zao lalan'ny Antsiromandidy jusqu'à Maintirano. Zanany zava-dehibe ny zany. Zay zao koa zao mitaky, zay tsy avy any Congo, fa i Congo tena firenena faritra tena anisany mampalahelo zany. Mampalahelo koa ohatrany any Anjoy. Fa mbola ho avy zany zavatra zany satria matoa zahay mijoro mila mifampijery ny samy malagasy. Zay le tiako tenenina hoe le olona mitondra mba omenareo fitiavana. Satria raha tsy omenareo fitiavana le olona, tsika tsy anjosy fa samby famonomono eto foana tsika manjaky zay ne. Satria nareo lasa tsy manohana ampomadio nareo fa ahenanareo point président, nefa olona misy vina hampiakatra firenena. Aoka tsika mba tsy famitaka tompoky lahy sy tompoky vavy fa tena tsy azo ekena zany zavatra zany ialana tsiny. Fa matoa zahay mijoro eto ho iaho, zahay tia tanindrazana. Ary fantatsay tsara ny zavatra hampandrosony Madagasikara. Fa tsika tsy tokony famitaka ohatran'io, tena marina zany. Na ireo mitsikera tokony avelao foana hitsikera, fa io ireo mpitsikera ireo resena amin'ny fomba asa. Fa tsy hifampitsikera de hitsikera koa ny andaniny, hitsikera ny ankiliny, zany tsy zava-dehibe zany. Fa tsika mila mifampijery, ireo vahoaka mahantra mijaly reo mila jerena. Ahoana ny ampandroso anazy. Zany no fanovana eto fa tsy hiroso fifidianana. Ao zao, ao mba ho fantatsika koa fa misy olona koa fa manao pression an'ny président amizao fotoana zao. Anatin'izany reo olona lehibe nantoko politika hajainareo, ray aman-jeninareo. Zany ane tsy azo atao zany. Olona nanavotra tsika. Iza naresan'ny Rajoelina tamitsika raha tsy président Mikael. Aoka mba hifanaja tompoky lahy sy tompoky vavy alana tsiny zany zavatra zany, fa tena tsika mba samy malagasy, ao mba omena hasina amizay Madagasikara fa tsy famono lava eto foana izy zakafara fa fotoanany koa zao e. Zay ne nampirahina ny firenena sasany reo jereny zareo le olona nanavotra ny zareo, de le mpitondra amizay ne afaka ifampiresana fa tsy hoe tsy afaka ifampiresana le mpitondra. Teneninareo président inona ny tokony hatao. Zay zavatra tapaky ny vahoaka malagasy no atao eo. Fa tsy hiroso fifidianana na hoe inona pression gauche à droite ataonareo ny président, nefa misy olona foana koa ohatran'izay manao manohana anazy nefa ankilany manao pression.
zany zavatra zany tsy azo enkena. Zay le teneniko hoe tsy mila miatsara velatsitsika le politika ndao mba ataova mifo amizay mba manjoso le firenena. Fa ana ohatran'io foana mialatsiny aho am'reo ray aman-dreny izay mba niteneniko teo fa izany zavatra zany mila firaisan-kina atsika satria zany no marika hampanjoso antsika rehetra. De miditra koa ao am'ty concertation ty zay de fa miteny zay eto aoka mba tsy hisy hoe président io teneninareo amin'ny concertation hoe tsy mahazo milatsaka koa satria zany zavatra zany io olona io tsy hoe nanao coup d'état nanao inona fa nanavotra ny vahoaka satria ny vahoaka tanatin'ny laliny de navotany. De aoka atsika mba hifanaja am'izay zavatolona natao zay fa samby niaran'ny tolona atsika io tena mikanja teny na hadepo hetsika fotsy io niaraka foana atsika ireo ray aman-dreny hajainareo teo daholy. Fa miangavy aho mba hisy zany fifanajana zany eto fa efa fotoanany koa zao mba hiraisantsika hina mba samy hanjoso ny firenetsika mba ohatran'ireo firenena sasany reo mba ho modely fa tsy hifampitsikera lava eto foana atsika tsy azo atao zany ialana tsiny. De tsy ataoko lava ny resaka fa somary miakatsakatra ny tena satria mahatose le raha misy zany tsy tokony hisy zavatra ohatran'io aoka atsika mba hifamela amizay. Io filoha io matoa io no voatendry teo nanala ny Rajoelina misy dikany zany de aoka mba ho hajaina zay zavatra zay aoka mba ho tohanana izy raha azo atao hoe ndaotsika aloha hanao fanovana de zay vao miditra tsy haiko fifidianana sa inona fa mbola tsy zao fifidianana zany aloha tena ialana tsiny mila manao fanovana aloha atsika na io 5 taona io afaka atao de miova Madagasikara na 5 taona zany miova Madagasikara tena marina zany ijoroanay vavolombelo zany zavatra zany satria na ny zavatra ho ataonay foana vatatenako zao na ny zavatra ho prépareko efa zava-dehibe fa mbola ho hitatsika eo moa zany fa mbola ho hazavaina eo andavanandro ao fa hifampitafatafa eto tsika ka manao mialatsiny izay fiteny tsy mety teo fa izy zay teneniko zay mila miray hina tsika zay ny solution vahao daholo zay olana tsy mety eto Madagasikara eto de ndao hitambatra zay tompoko lahy sy tompoko vavy ka manao veloma amitsika iaby masina ny tanjaza.